satria dia tonga ny vatsytsinjo tonga ny vatsytsinjo tonga ny vary zahay tsy mandeha sambo satria rehefa mandeha sambo ndray kosa izy baky adiny valo avy eo Tomasina makeo avy eo Soanierano Vongo makeo Maroantsetra adiny valo mandeha sambo de mandeha sambo daholo ny entana rehetrarehetra zay hitantsika aty Antananarivo aty de hitantsika any daholo iny ty rano tavoahangy lay plastique ty dia atao am'le restaurant hôtely mipetrahanay de ozy hoe ohatriny ty rano tavoahangy plastique ty de ozy izy hoe 4,000 ariary mba marina mba hividy an'io tena nandeha hitady épicerie any ambanimbany any lasa nakany amin'ny épicerie ohatriny tavoahangy plastique ty 4,000 ariary marina mafy tsy maintsy mividy any teny satria nieritreritra hoe mba moramora any an-tsena any kay zavatra mitovy vidy any le izy 4,000 ariary ny tavoahangy litre rastapany am'reny rano fisotro reny de mandeha sambo any akabeazany zavatra rehetrarehetra ka ny zavatra hitarainan'ny olona any de ny lalana trany ary tamin'io fotoana io de tonga ny vary mora vary vatsinjo ino moa soratra varitsinjo tonga le varitsinjo de hoy le olona tany indrindra fa reo tompona raiky mpanjakana izahay diny tsy mila an'io loatra satria olo ty tsy noana tsy kere aminay aty zany tsy mijaly sakafo zegny fa ny tegna mampijaly zahay lalagna hôpitaly ndraiky kianja manara-penitry satria efa nampagnantegna ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'Andriamanitra tao filoham-pirenena amboary monsieur le président lalagna efa nampanarenainao izy io amboary kianja manara-penitra efa nataonao tagnaty propagande izy io amboary hôpitaly efa volagninao tagnatin'ny propagande raha jiaby zegny amboary manao mividim-bary mividim-bary tsy nanontany fa ny tsy makorelna fa ino moa zany mitovy hoe makoba dia mora vidiny de misy ihany koa le antsoina hoe mangoustan zay ny mangoustan rehefa atao ny isany eo amin'ny 2 kilao eo dia R1,00 ny vidiny ny mangoustan aty amin'ny grande surface ity mba fantatrareo fa misy aty amin'ny grande surface ity Antananarivo aty R3,00 ny vidiny 2 kilao mahazo 2 kilao nefa ny R1,00 any Maroantsetra mba ilazana amitsika ary any misy ina le fanaovana lasary le ngezangeza le ohatra ny le concombre izy any ohatra n'iny ny angedany concombre izy any ohatra zany ny angedany sy ny alavany ohatra mandeha somary mavomavo izy misy maitsomaitso misy efa mavomavo ny sasany fa de angedana concombre zany raha ty dia misy ny vidiny tsy fantako fa tsy nanontany fa nakanaka sarany nataoko de misy le tsy fotoraka reny sady mandrangaka ray tena mety tsara misy ray torana mpanakanto sakafiziny iny bosetra ankoatran'ny atody zany ahoana tsisy zavatra henoko anie tsisy zavatra henonay teneny lafa raha zala tsy miteny ay mila mihaino mikasika zay ka ia ny lalana teneny Francis makasika an'ireo hoe Maroantsetra ao atapy tanàna Maroantsetra io ny tena menamena fa mampitohy Maroantsetra sy Mananara moa zany mbola tantara hafa mihitsy satria fa eo atapy tanàna zany efa ela ny lay Robert no nihirany mila fagnamboarana RN5 izahiry zay RN5 hiran'ny lay Robert mila fagnamboarana efa ela io efa hatramin'izay mihitsy ary ny mahatonga sainany olona de zao amin'ny première république dia mbola tonga ny 4L nampitohy an'ny Toamasina sy Mananara fa am'izao tsy vita zany tsony na 4 rara tava tsy mivoaka sepitra voatava tenena andreo laha jereny hoe zay ne zany tsy mahita an'izany inona tsy fruit à pain zoanambo izy any zoanambo izy any Maroantsetra de tsy hohanina zany
Ny makoba dia ray karazana amindry zamborizano aho an'izay mbola tsy nahita sy tsy nafantatra. Ny any Maroantsetra indray mandeha isan-kerinandro zay vao mba misy roplan makany ny volana ramady io tsara dia, ary zay mampimenamena ny olona satria mba betsaka ihany ny olona manakatao mba te handeha hoany fa horaharaha be le hoe andeha hitsidika ny Maroantsetra. Mahafinaritra Maroantsetra aloha zany, tena mahafinaritra na amoron-dranomasina na ny paysage miverinandroany eo no eo ihany. De rehefa mandeha makany zany ianao, izy tsy hoe hiandry adiny roa adiny telo eo tonga de miandry atsasakadiny adiny ray izy de lasa izy miverina, ka ianao tsy ho andeha hoany Maroantsetra ka atsasakadiny de hijanona any de hiverina, fa tsy maintsy makany ianao de mijanona eo 2 andro 3 andro hoy ny mpandraharaha ara-pizahatany any no fijanonan'ny olona mahafapo ny olona, fa anao iny izy mandritry ny herinandro hivezivezy eran'io tanànan'ny Maroantsetra ngamba tsy de misy ataony zay fa misy any tanàna ngezangeza ihany ka commune urbaine i Maroantsetra, tsy commune rurale izy fa tena commune urbaine ary anisan'ny commune urbaine mandroso indrindra amin'ny lafiny ara-bola satria ity toerana i Maroantsetra sy Mananara ireo dia anisan'ny avo indrindra ny harikarena fahoben'ny olombelona any aminy, manana vola betsaka indrindra any. Fa na izany naty zany mbola ato anatin'ny Madagasikara izy mbola mahantra ihany tsisy olona afaka hiteny hoe manana ny ampy zany, betsaka ny olona avy ety voatany mila ravinahitra any ary dia ny fikambanany Betsileo anisan'ny matanjatanjaka ihany eo amin'ny toerana io zay anaovana rahaba manokana eto kokoa ny fikambanany Betsileo ao an-tanànao, ary misy an'le bandy akamatsika iny zay mpihaino rivotra isan'andro mihitsy izy any. Ny tompony radio Akony Maroa zay te hiara-miasa mafy mihitsy amin'ny radio des jeunes avy ety Antananarivo ety satria te andefa rivotra zareo isa maraina raha ohatra ka azony atao zany de efa fampiresaka tamin'ny tompona andraikitra moa izy ka tsy fantako ny toyiny fa teneneto ny anarany Jafar Mohamed, aitsika angamba Jafar Mohamed zay mpihaino radio tsika avao teo aloha teo, mpihaino radio tsika avao fatatsika ny Jafar Mohamed de lery no tompona andraikitra ao amin'ny radio Akony Maroa io zay isaorana azy ihany keo fa mpihaino fandara izy isa-maraina mihitsy tsy tapaka, de io mampita ny vaovao rehetrarehetra avy any raha itsika zao mahazo vaovao avy any Maroantsetra eto de no lery mampita an'io ty amintsika ty, ary ireo bandy journaliste atsika ireo dia mifandray tsara am'le tsara daholo bandy akama, ary izy bandy akama raha sendra hoe misy fahasahiranana ianao tonga ao Maroantsetra de lery ny tadiavana hoe tena Jafara misy problème raha bandy namana fa tsy hoe koa ty olona rehetrarehetra tady azy daholo. Ny tanànan'ny Maroantsetra zay eo ihany ny lalana makany amin'ny aéroport de potika hoy ny ben'ny tanàna hoe ity lalana ity de tamin'ny andron'ny première république tsy mbola nisy fikatihana na iray aza hatram'izao, zay ny mahalavadavaka azy fa mbola betsaka ihany fatra mbola tsaratsara am'le izy fa de ny akabeazy aloha zany de efa lavadavaka ary de tena amin'ny mahamando lava ny faritra avaratra tsy lanan'ny Madagasikara iny marokoroko lay any marokoroko lay goudron le taloha reny le marokoroko be reny fa mbola goudron tsara mihitsy le izy amin'iny maha hoe faritra mando lava aniny avaratra tsy nanan'ny Madagasikara iny de ranonorana foana isan'andronandro zao amin'ny akapobeny sendra mamaina moa ny andro tam'zahay tany ary nanao tagna maro nanamboatra ny tranopokon'olona no anisany antondia tany zay isaorana an'Andriamanitra fa de maina atao ahoana ny andoko tafo mamay le tafo ianao anao pieds nus mamay tongotra tsy manao pieds nus ianao manao kapa manao kiraro migorisa fotsiny satria le tafo misy pante be mihitsy tsy maintsy manao pante be moa zany ny tafo any am'izay mba manary orana kokoa fa mando be foana iny faritra iny, ny sakafo teo tsy mampijaly ny olona any fa de zay lalana zay no hitaraina milany zay adidiko no miteny an'izay eto anatin'ity fantarana ty. Antsirabe ndray kosa ny avy teo Antsirabe dia potika ny lalana efa injato angamba raha imbozy no miteny an'izany teto tanàna sa le makany Antsirabe lalana mankany ary avy eto Antananarivo makeo Ambatolampy mbola azoazo na de efa misy aza ireoko lavadavaka fa avy eo Ambatolampy makany Antsirabe fantatrareo ve ny toerana tao hoe Pangerenambosy vao miala kely any Antsirabe nisy toerana fikapana zay teo fanaovana récréation halahalaky niny tadidalaisany angamba zay nanombonomboka nisy nivarobarotra pibatsy tamin'ny voalohany any ho any 10 taona tany nisy nivarobarotra mivoaka makany Ambosy zay lalana makany Ambositra iny avy eo Ambatolampy io makany Antsirabe iny de lasa mpanao récréation eo ny avy any Ambositra
ny taxi brosy nambositra de ny taxi brosy fianarasoa miteny hoe ampangerenambositra io zany hoe ambositra manao récréation de lasa hoe ampangerenambositra de lasa misy kafe sy mofo zao de misy ronako de misy kaly isan-karazany misy an'io zavatra rehetra de mbola fikapana ihany nefa io na de fa lasa aza le zava-maniry teo teo afaka kelikely 10 kilometatra na Ambatolampy io alohan'ny hiditra ny hazo lava lesany anao fampisehoanao miaraka amin'ny tarika fanakaikaiky eo daholo le hazo azy efa tsy otsony de za misy paingeda be taloha misy paingeda be taloha fa nitapahana reo pain reo tapaka daholo kio ny zava-maniry iny lalan'iny mbola misy mangery eny mandeha lavidavitra ry amin'ny tatan'olon'olona ry indray zany tena mahakamo eo de tena ary ny toerana rehetrarehetra fijanonana aloha zany de tsy fijanonana mihitsiny satria maloto de maloto misy toerana anankiray zay koa tsy hoe tsy eo atsimo benjy eo alako mijanojano amin'ny toerana io tena tsy mahafinaritra aminy fahadiovana io tiako tena io de rehefa mandeha amin'iny antsoatany antsapany mahazo ay any tena potika ny lalana ary tena mandady mihitsy ny fiara de mihazo an'iny hihazo anany ranomanelatra tsy matory ianao ny automobile zany nandeha nanao va-et-vient inefatra teo nandritra zay efatrandro zay va inefatra ane nataoko teo ka noho izany ny anakiroa amin'io nandehanako fiara mitondra de ny anakiroa amin'io nandehanako fiara taxi brosy tsy mitondra ka noho izany hitako foana mihitsy ny fijaliana amin'iny andranomanelatra ilalana lava be iny lalana mahitsy be mahazo minotry-ny Kobama iny hitanareo fa ohatrany hoe simba tsy simba zay ny lalana toy izany koa ny hazo lava simba ve ty lalana ty sa tsy simba ohatrany simba tsy tapakevitra zany le izy sola le lalana ho ilay chauffeur nitondrane satria ny tapany ambony amin'ilay goudron no miongotra teo fa ny tapany ambany de mbola ao ihany zany hoe tsy tena lavaka be izy io fa alohan'ny hiditra Ambohimandroso koa misy lavaka be mangotanatana zay io efa rotony io lavaka io nitako teo lavaka lalina be mihitsy ampovoan'ny goudron fa marina mafy raha mbala nisy nikitika hatram'izao efa rotony io nitazako teo fa nisy tomobily nitrotrongo teo tapaka rotule ny zavatra ohatrany indrindra fa ny olona tsy zahadalana aleo tsy miraparapa de tonga ihany koa ny fotoana nakanesana tany amin'ity atao hoe manjakandrina tamin'ny andro omaly fa ny lalana manjakandrina koa ry havana manao anandray koa ny mandeha makany amin'ny lam-pirenena faharoa iny ozy nareo Batolona mandady koa ianao mandeha amin'iny efa ela koa iny ratsy efa ela koa misy mody tapenana kely zany le izy fa mahitany de ohatrany hoe lalana ho tapaka tanteraka zany mahitana azy ary io raha mbola tsisy fikitihana raha mbola tsisy fikitihana io de tena ny hafarany ho tapaka arak'izay tenen'ny Larissa zay satria efa impiry moa mba nyteneniko teo sy autoroute mampitohy Toamasina sy Antananarivo fa zay ihany ny vahaolana amin'io mifanaraha am'ireny mpanambola vahiny reny asio 3 voix makany asio 3 voix makaty tsy efa nisy resaka an'izay tsy fatako zay resaka ary ny ingénieur magnamboatra ny lalana am'izany aza makamaka zavatra atao main libre fa mangala règle de ity Antananarivo ty Toamasina tsy pio mahitsy ao io ny lalana io tonga de règle anao tao tonga de fitipika anao tao tsy isy vilivily ny oatrotra anaty tsy isy vilivily zany ny avona goana tao tunnel ny loasa asina tetezana mahitsy foana any rehefa midimidina makany ambany azy midina any izy tsy misy mifanena zany mihitsy ny lalana anankitelo mandeha makany fa ny lalana anankitelo miakatra ndraiky io sa misy béton ngeza be mampisaraka an'ireo anankiroa na tena miataka kely 10 metatra de 100 metatra miala aveo zay vao mahita le lalana retour ndray ianao de inareo sao de misy miteny ndraiky hoe de ahoana de maty zany le voandalana sy le ny lalam-pirenena tsy maty na misy autoroute azy misy foana ny route nationale any amin'ny faritra rehetrarehetra zay misy autoroute de misy route nationale foana afaka misafidy nao satria mandoa péage mandoa vola am'izao taona 2022 zao zaho raha manana fiara ataontsika hoe 205 309 Golf type 4 ohatra na zany de R11 masa mandoa raha ihetsy ariary tsopanina mihitsy satria mihena lasa adiny telo ane makany Toamasina raha ohatra ka misy autoroute hoe farafaela ny adiny efatra miravy ianao dimy ariva ty tonga any 7 alina afaka misakafo ianao any amin'ny Neptune mamonjy boaty rehefa tsy olana mihitsy zany am Zoma io teneniko io de velona ihany koa tanàna Toamasina ary aza adroina fa ato anatin'ny 20 taona de mbola i Toamasina no amatsy any Madagasikara amin'ny lalàn'ny sakafo rehetrarehetra sy netana velvelany tsara indray no tansaina hoe ary mbola tsara ny lalana sa tsisy tsara anao hitantarako mbola tsara misy ka olo jiaby mbola tsara lalana tsara ny anisany mba tsara zao anisany ny lalam-pirenena voalohany tsara fotsy io anosy ny anosy zao de mbola tsara zao fa misy lalana hitako hoe mbola tsara ihany koa fa sokosokirina am'izao eny bypass hitanareo zao bypass avy eo amin'ny rond-point Ambohimanambola makany Ambomanga kely sokotsokirina izy am'izao misy fatra aloha efa namboarina ihany fa misy fatra de eo mbola lavadavaka eo izy nefa ny ampahany ray manontolo mihitsy ny lasa
Risy lavaka an-teny le lavaka le sécurité francisme zany rond-point eo ambombanambola Makalimbomakely Makalimbomakely Makalimbomanambola misy rond-point eo dioa tena tsasaka le rond-point ray manontolo voasokotra daholo atao le sina zorony reny de rehefa vita ny asa mpandavaka baraka izy de mijanona eo le izy zay koa le ty amin'ny lala rond-point andeha ho any Alasoro misy nisikotra koa io nisy nanamboatra le efatra zoro ndavamba koa mbola misy fa mbola tsy voasikotra de lasa zareo mandeha mbola voalavaka fotsiny tena ohatrany voamarina ty le zavatra resantsika teto fa hoe misy ratsiratsy misy zany a ny Vitus Corporation mandavaka de vita azy de lasa izy mandeha misy zavatra kitotoa eto amty tsy fanjakana ty hitanareo ve le nametraka soratra ngezabe amin'ny arabe hoe stop de spot ndreny voasoratra spot ndreny voasoratra nefa stop le tokony fa nisy piasan'ny jirama ndreny nametraka jiro teny mandro seza teny hitanareo tifitra makany ambony reny le jiro napetany vita le jiro lanitra ndreny no tifiriny le jiro rehefa miretraka inona reny miantso an'ireo extra izy tsilo ny fanazy reny de hiakatra any an-danitra hony so de tafotona ka lasa makany amin'ny afo be efa mba lasa tamboho kosa azo lava ry Francis lasa tamboly le goudron mbola goudron ihany fa le anila le deuxième couche le izy eny le anila aloha zany lasa tanimboly le hoe fagirenam-bositra ampangirenam-bositra misy tanimboly mihitsy le izy ka lasa misy tanimboly kaikapa zany le olona satria manao récréation nge tomobile eo ny récréation veut dire fikapana manina raha paritaka ny récréation zany hoe samba mahazo kely isaky ny faritra fa satria tsy afaka toerana sasany satria ijanona ny toerana sasany manina raha namboarana WC kefa izay re io namboarina atao hoe aire de repos agnambala manakana misy de mampiasa firy loatra io misy aire de repos anankiray any atsimon'ny Carobin ambala manakana atsimony io avaratra Carobin ao atsimon'Ambositra atsimon'ny vato misy aire de repos ohatra tsy de misy mampiasa le izy misy station io eo satria lalana milay be le izy mirifatra daholo tobila mandalo eo fa misy sakafo hoany misy afaka mihinam-bary eo de misy eo afaka misotro eo misy toeram-pivoahana izy io misy toeram-pivoahana misy toeram-pilalaovan'ny ankizy ihany koa eo afaka mijanojano kely eo milalao ny ankizy fa ny zavatra ny olona mampiasa an'io zao de ny olona Tagnambositra agny manao week-end eo am'izao fa naizanaty zany tsy eo rery misy aire de repos misy koa ny milatsona hoe Sahamamy lay eo kaikin'ny Antsapanana hitanareo io makany Tomasina misy aire de repos anankiray koa any de mbola vitsy ihany koa ny mpampiasa an'le izy zany zavatra zany de tokony apetraka tsara mihitsy lay atsoina hoe fandiniana mialoha na lay étude de faisabilité hoe ahoana hahomba va ity raha ohatra ka asena an'ity eto fa de misy tokoa reny zavatra reny fa tsy misy mampiasa zay mahatonga ty dokam-barotra ty tsy maintsy alefantsika zao ary za andeha rehefa aveo Hey, tu sais quoi? J'ai trouvé un pneu formidable à prix raisonnable. Ben, je ne savais pas, vraiment. C'est que tu ne connais pas Nankang. Nankang, c'est fiable, solide et durable. Nankang, il y en a pour toutes les gammes. Voitures de tourisme, 4x4, véhicules utilitaires, motos, scooters, taxi-b, camions et même pour les compétitions. En plus, c'est un pneu qu'on trouve chez tous les revendeurs sérieux à Madagascar. Vous méritez le Nankang. Inona daholo vadika tsy mitovy rehefa ataonao katina be tao reny mafantatrao fa sarobidy zany norme dan robasy zany mampiasana amin'izay kalbeto manara-peno mitovy mandrena zavatra tsara ho an'ny taranaka vita malagasy mpamorona ianao mpandraharaha mpanao asa tanana mpikaroka sika rehetra dia mpitondra famoronana hevitra fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovan'izany sy azonao ny mari-pananana zany rery any no avana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsara-drariny tongafa mandrakitra soratra ny zava-noforonao aty amin'ny OMAPI ambandi na antsoy ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifananana ankalalahana OMAPI. Salut, joyeux anniversaire. Mandana sy malamalama-riana entary any lasany Rasoir Bic ihany aky no ampiasay koa sady maranitra tsara maharitra ny Rasoir Bic ho anao vehivavy koa efa misy Rasoir Bic anatokana ho anao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao
rasoir piquet any ampiasaina e. Isnado. Kubaina kundu. Kubaina fresh. Kubai, be otrikay, mety ho andrety. Kubai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Savez-vous que chaque brique et bic est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet bic dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet bic. Comme eux, choisissez un briquet bic. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Katoka ny amin'ny valora eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompo lasy tompo vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ amin'ity maraina ny 3 Mai 2024 ity. Ny asa fanaovan-gazety no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity satria dia amin'ity an'ity tokoa no mankalaza ny andro maneran-tany ho an'ny asa fanaovan-gazety ny mpanao gazety rehetra maneran-tany. Ny lohahevitra ho mpanjinina amin'ity taon'ity dia hoe le journalisme sous l'empire du numérique. Izany no entina anatanterahana an'ity andro fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny asa fanaovan-gazety ity. Maro ny hetsika zay ho totosaina amin'ity anio ity raha ho an'ny eto Madagasikara. Isy ny fanolorana n'ilay atao hoe Media Award zay ho tanterahina ery amin'ny canal Olympia ery manomboka amin'ny 7 ora sasany. Famelohan'izay dia isy ihany koa ny fametrahana voninkazo etsy amin'ny Tsangam-bato ny mpanao gazety Analakely etsy amin'izao ora izao. Ny tolakandro kosa dia isy ny lohabarandrasy mivantana zay raha ny mpanao gazety rehetra etsy amin'ny Carlton Anosy. Ivadika eo amin'ny resaka sosialim-bahoaka isika. 2,3 taona ny varitsinjo izay nafarana avy any Inde ka niala tany Inde efa tamin'ny andro ny omaly iny. Ny sambobeany Laty Canary no hitondra an'izany vary 2,3 taona izany ary everina fa ho tonga eto Madagasikara mialohan'ny faran'ny volana Mai ity. Ny faritra atsimo sy ny faritra atsimo andrefana no toana ivatana ny fizarana ity vary ity ary isy ihany koa ny anjara ho an'ny faritry Tôlanaro. Eo amin'ny resaka ady amin'ny tontolo iainana dia nametraka n'ilay atao hoe aro afo ny any amin'ny faritra arovana ny Akazobe iny ny avy eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana. Isan'ny lahara-pahamehana ity ady atao amin'ny torotanety ity satria dia fantatra fa ny fotoanan'ny ririnina toy izao no tena mampirongatra ity torotanety ity ka izay no antony ametrahana sahady ny paikady rehetra entina hiady amin'izany torotanety izany ka efa samy manana ny andraikitra tandrify azy avokoa ireo tompon'andraikitra rehetra isan'ambaratonga. Pejin'ny fanatanjahantena basketball norombahan'ny GNBC ny fiadinana ny tompon-daka ny Madagasikara tany amin'ny Conference Ouest tafiditra ao anatin'ny dingana voalohany any fifanitsanana ho amin'ny fifaninanam-pirenena basketball N1A ity norombahan'ny GNBC ity. Afabela aloha zany ny GNBC tamin'ity andihany voalohany ity satria dia resin'izy ireo ny Sebam tamin'ny 5-20 no 20 no nandresen'izy ireo ny Sebam lalao zay nototosaina tany amin'iny faritra Atsina
tanàna aty faritra Antsiranana iny. Eo amin'ny baolina lavalava kosa dia amin'ity anio ity raha ny marimarina kokoa raha alina amin'ny 1.20 sy sasany no higadona eto an-tanindrazana ny Maki any Madagasikara 7 vehivavy rehefa avy nandrombaka ny tapakila andehanana hiatrika ny fiadina ny amboara eran-tany amin'izany baolina lavalava izany izay ho tontosaina aty Afrika Atsimo amin'ny volana septambra ho avy izao. Isy moa ny fandaharam-potoana rehetra mahakasika izany saingy mbola omenantsika eo ihany arakaraka ny fahatongavan'ny vaovao rehetra manodidina izay. Angasako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny heure du jeu tamin'ity maraina ity. Ny namako mavitrika be Yantsa Vitus ny tetsy amin'ny tantsoroka teknika mpandeka marandriana aby kosa no nanomana sy nanolotra izany ho anareo manasa antsika rehetra hatrany androtsy tapaka ny fandarana rivotra eto amin'ny heure du jeu dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra dia samy ho tahin'Andriamanitra. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy. Raha nanonona ny idiran'ny rivotra. Ia, mamerina ny araba Larissa, mamerina ny araba ihany koa Yantsa Vitus, miaraba ny mpiaino rehetra any an-tokantrano any. Manao ahoana mpandeakama tonga aloha dia mba ampidiriko kely ny fiarabanan'ny dadantsika fa ohatry ny fandririvotra tato hoe rapitso androany joyeux anniversaire ho any dada androany tena ofisialy ny ano fa dia joyeux anniversaire dada joyeux anniversaire. Arapaina le roty any andony lanitra sy ny tirony tany ane irotsaka sy feno amamina ho an'seho dia mirary fahasalamana hatrany eo ambany fitahian'ilay nahary. Ie dia mirary misosony tsara rehetra ho anao zay dada dia misaotra tamin'ny zavatra rehetra natao sy izay mbola ho atao rehefa ohatra zaka fa mbola na izany ary alefatsy foana ny mofo gasy dia mirary fahasalamana ho ela velona dada. Ia miaraba hery Matsale makunya
azafady saika tsy vity ty fahoa misy Larissa saika tsy vity ty famidinana ty saika tsy vita oa za tsy mahita fa zalahy mahita fa saika tsy vita tia saika tsy vita io ahoana fijery lazy ato vita tsara ty hoe za tsy mamanana sariny hitonao raha ito eo mety saika tsy vita io fanodinana sketch raha io satria iry zalahy mahita anahy fa za tsy mahita ny zalahy hoe ohatranahoana le za fa tantara beka de mamerina fiara-panatantalo efa enina ihany nareo ty niarahaba azy zany fanakaiky zalahy ka rehefa niarahaba koa moa zany lay ataona hoe papi de alaina ty sarana kiraty ty nanaovana araba ho an'ny Erika amin'ny fitsingerenany vanandro naterabaina Erika rehefa niaraba papi de tokony ho aiza ho aiza tsika zao papi de tokony any Tuléar tsika ozy izy na eny Sakara eny rehefa mankalaza ny anniversaire-ko sy ny Erika izay mifanelanelana ray andro izy ireo a de fotoana fandehananay mandeha manao an'ilay toro fa indroa intelo a inefatra tany ho any angamba nanaovana zay fankalazana tsy fitsingerenana daty nateran'izay a tany am-pandehanana tany am-pandehanana de ny ankizy moa zany manao zavatra indora nga asina revy le izy de tany Tuléara de tany Ranohirana Sakara sady mira milalao rano sady mira milalao rano maro be de be zany ny fotoana tsy na teo anivon'ny fianakaviana ny tenanay sy Erika de nanao anniversaire tany an-dalana tany amin'ny toerana anaovana asa zany anao fanarakaraka eo zany fanarakaraka eo le izy na ny ahy eny an-dalana de ny Erika tonga ao an-tanàna na ny ana ao an-tanàna ny Erika eny an-dalana fa efa nisy foana le izy de miaraba manokana ny Erika amin'izay fitsingerenany vanandro naterahan'izay arabaina dada efa nandeha teo moa niaraba rehefa manao araba dadaila de manao feoana bekoto miaraba azy ka efa mandalo fotoana sarotra ne zao ny imitation izy rakoty aleo tsy miditra lalana zay ny tena izy de miaraban'ireo mpanao gazety koa no amin'ity an'ity ty andro maneran-tany ho anina asa fanaova gazety fahalalana ny asa fanao gazety journée mondiale de la liberté de la presse zay ny tena izy de la fanaovan-gazety de la fanaovan-gazety zay zany izy raha hoe misy moa ny loahevitra efa nazanako teo moa le journalisme sous l'empire du numérique zay tena mifona ty fa tsy haiko mandika za koa tena tsy hitako mandika za amin'ny teny malagasy sous l'empire ny empire moa zany dia ohatrany eo ambany fanjakana tena sao de lasa miteny fanjakana eny fanao asa fanaovan-gazety anjakany ny fivoarana eny moa zany
fivoaran'ny teknôlôjia makany. Ilay ndraiky koa zao tonga mba atao mihitsy hoe la liberté d'expression Madagasikara myto réalité raha mba manao ady hevitra koa zany ho anareo mpanao gazety. Isy mihitsy ny ady hevitra raha riva mahakasika an'izay asa fanaovan-gazety zay ho an'ny zay fanaovam-panao gazety ery amin'ny Carlton ery. Manazanaty zany izy aloha tena tokony misy ihany ny fandinindiniany tena ho an'ny mpanao gazety amin'ilay zavatra mivoaka satria lasa misy teny tsy tsara zany ataon'ny mpamaky gazety rehefa hoe lasa maheno an'izay ny tena hoe tiako mpanao gazety hitony-ko gazety hitony-ko ilay izy gazety nresako hitony-ko gazety tsy mahita ho soratana ka na zavatra kely tsisy tikany ary dia atao mivandravandra be atao lasalasa zay le izy azoko le rinonao raha teny eny mondial de la liberté d'expression eny anafa sasany ana misy miteny hoe misy ohatrany tsy manana ano sy mpanao gazety olo zany ohatrany hoe samy manana fomba fanoratany nisy ay zaka eny andika ay tena za mihitsy mamakimaika be vetivety raha koa hoe sous l'emprise mihitsy fa za mihitsy ny tena mamaky vilana le soratra mahatonga an'iko bayaka allo soratana tsara manaraka tena sous l'emprise kanefa mba masika fa sous l'empire eo amban'ny ohatrany hoe eo amban'ny ilo ny azo antikana zany eo ambany fiahina mivarotra le izy
ka nisy namana mpanao gazety nanitsy le zay bandeka masolo amprisorako manokana fa tena zahay mihitsy ka eto mamaky vilana fa izay mihitsy tisoratety alors bandeka minona ny journée mondiale de la liberté de la presse hoe journée mondiale de la liberté d'expression samy mitovy ihany zany tokony hoe eny ny hoe journée mondiale de la liberté de la presse zay hoe ho an'ny andro maneran-tany ho an'ny fahafahan'ny mpanao gazety manatanteraka ny asany zany zay izy raha tena tonga de hoe dika avy hatrany fa io za tena mifona fa tsy te hiady hevitra be aloha hoe tena efa malalaka ve ny asa fanao gazety raha ho an'ny eto Madagasikara zany tokony mba hoesanao an'izao zao eto ranga bandeka fa io nanamaky alay tsy menatra mandisondiso fa fona fa tena namaky vilana fa maiky aloatra koa namaky alay namana miantso koa tefa tsy fivezivezy koa aloha nisy ny amana miantso mihitsy fa olona tena mena namaky alay eo ambany vakoa eo ambany vakoa firoborobon'ny teknôlôjia zay angamba zay indray dia lasa takatra ihany no fandikanana fa lenahy eo ambany fotsiny fahalalako aleo en prise zay le izy any ivelany mety efa malalaka ny misy firenena tena efa miasa malalaka ny mpanao gazety fa ho an'ny tany andalam-pandrosoana raha ohatra ny aminao zao enao zao ny mpanao gazety tonga de valiny tsy mila miodikodana lavitra be lalatina azafady eto badaka mana mialatsina miteny anteto koa na connexion manahirana ho antsika mbola be deaibe ny zavatra tsy ny fiofanana ny teny andragô teo raha tsy diso fotratry de efa nisy ilainy zay zavatra zay tena ilaina foana ilaina foana misy fotoana famandaka mangiteteny be fa tsy afaka zay indrindra misy fotoana anao tena fantatra hoe andraikitro miteny an'izany tokony ho teneniko zany fa rehefa hiteny am'izay anao de mieritreritra tapika na firy taona moa iavinotso ary tena le loatra zavatra hitako koa rehefa le misy hetsika reny na conférence de misy inona le olona any miteny iny ary rehefa tonga ihany tsy mametraka fantahina momba an'izao aiza zany liberté d'expression anatin'izany marobe no mangetaheta hoe raha mba vina mpanao gazety malagasy vo avita ohatra hoe nisy mpanao gazety ny namana tao amin'ny France 24 nanao fanadihadinana karaha zay raha nadadiditsika na fana be zay fanadihadina zay de miteny daholo ny mana vina mpanao gazety malagasy vo avita reny za de milaza vitanay reny rehefa ataonay fa za koa nefa miteny ahoana raha ntoyany ahoana fa fadikagazo zareo fa vitan'zareo vitanay reny raha ataona za manao za ohatra na fotsiny amresaka fitaovany ny amin'ny fampitaovana aloha tsy andany fa rehefa veo anahoana ntoyany raha avoakako momba ny kota zay le izy raha zany rehetrarehetra zany raha horitritsika hoa makasika an'ity za aloha raha riva raha ohatra ka tsy misy ny fiovan'ny fandaram-potoana tena niendrika somatsara mihitsy ako amin'ilay mivantana tsy conférence fa karazany ohatrany hoe tsy fantatry ny tondran'zareo anazy table ronde lobaly andasy adihevitra zay samy mpanao gazety ny tsy hoe ifanasa vangy fa hevitra ao anatin'izay zavatra zay ho an'ny arivo ery amin'ny Carlton Nossery no anatotosana izany mivantana izany zay moa zany lasa aloha anarana nitondran'ny zareo anazy teo anivon'ny OGM fa efa somary nandehandeha ihany nisy nitolo-kevitra hoe karatsy nisy fa tsy karatoa fa de any afara tamin'le mivantana zany no anatotosana ilay adihevitra raha riva fa tsy alalavitra an'izay tsika fa velenako kely ny makasika ny tontolon'ny fanatanjahantena ny fahatongavan'ny maki anioal miandry ny programa moa ko ofisialy amin'ny hoe ahoana sy ahoana makaiza ny fomba fitsenana azy ireo fa fantatra de anioal no gadona eto an-tanindrazana ireto makiny Madagasikara vehivavy avy niatrika misy fitsenana manakotrokotroka avy niatrika ny fedinany tompondaka fangalana ny tapakily ho an'ny fedinany tompondaka eran-tany koa moa tsy hitako tsony coupe du monde coupe du mandekama de efa fantatra daholo ireo andray anjara amin'izany fiadina ambaranatany zay
ny fediny amboareran-tany anty baolina lavalava lalaovana fitilo mbola tsy fanta izy akoatratsika to Afrika aloha mbola tsy fantatry mbola tsy hoe izavy ny qualifié izavy ny vatafakatra fatarnao zay amin'ny mampatsy fatariny zay izavy ny firenena ty fa tonga soma tsara ny miaratsiny fa tonga ny fandarana programa zany izy famonona omby etsy amin'ny kanja maki anio amin'ny 3 ora miaraka amin'ny Bapampa Rakoto Fra Junior amin'ny 4 ora alina dia fitsenana ireo mahery foa eny amin'ny eny mazava ho azy eny Vato zany dia rampitso carnaval lehibe manomboka amin'ny 12 iazo any Avoloa avy any amin'ny kanja maki dia isy ny lalonana maro samihafa zay zany ny mahakasika an'ity fitsenana ny Maki ny Madagasikara izay avy nahazo ny tapakila ho an'ny fidinany amboara eran-tany fa tompon-daka lefitra ihany koa satria sady fiadinany tompon-daka ny Afrika ihany koa ilay izy izy tia dia lalaovin'olo fito vavy dia lehilahy koa nanao koa ekipa pirenena 3 no nalefa ny malagasy rugby niatrika naka zay tapakila zay nandeha aloha ny U20 tsingindrisy resy teo ambaravarana nandeha ny Maki asety lehilahy resy tamin'ny alalan'ny kajikajy sy ny fanovana fitsipika ary dia za moa tamin'ny asabotsy mialohan'ny manasa-dalana tamin'ny Uganda dia efa niteny miandry indray ny fanovana fitsipika tsy andehanan'ny Madagasikara n'ity amboary eran-tany ity fa tohatra ray dia lasa zao kinanjo tsy nisy ny fanovana fitsipika fa nazava amin'ny fitsipika taloha fa dia zay tafafakatra final avy hatrany dia miatrika an'izay ambara eran-tany izay fa tsy nisy tsony ny fanodikodonana le izy ny zavatra mahafinaritra amin'ity zavatra ity dia enjana be ny fiadina ny lalao azafady tsy hoe ny fiadina enjana be ny lalao fito amina kianja lehibe filalaovana 10 satria malalaka be le lanelana fa ry zareo afrikana tatsimo aloha tsy misaoma reny tompony lavalava fa moka fohy koa ny ndresetsika mialohan'ny amin'ny 6 ora sasany rampitso no raisin'ny filohan'ny repoblika eny amin'ny lapam-panjakana eny Avoloa ny ekipa pirenena vehivavy Maki ity zany taorianan'izay rehetra zay ngamba mety raha tsy misy ny fiovana mety eny koa ny tenatsika amin'izay rehetra izay lay kosa zany ka sous l'emprise fa ifonany tena l'emprise aloha sous l'empire sous l'emprise ka le izy andrea raha tado eto mba masana ny tsamy mety le sous l'emprise le izy dia le sorasa misy le voageja sous l'emprise ozy izy garçon voageja zany hoe voageja ny miombany vahoan'ny fandrosin'ny teknôlôjia mariny zany satria efa milamina nge ny ataontsika hoe raha resaka fanoratana sy ny resaka fanaovana sary sy ny resaka fanaovana gazety amin'ny ankapobeny tsy de mijaly loatra tsy mijaly mihitsy aloha zany nitsony satria noho ny fisihan'ny fandrosin'ny teknôlôjia raha ny vahiny tany Fenirivesta zao zaho tany amin'ny taona 5 taona lasa tany nahita an'le izy hoe mandalo zany ny ataontsika hoe prime ministre manao fitokanan-javatra na fanambarana zavatra ofisialy anombohana zavatra anankiray atao tamin'izany toerana zany dia vao vita iny fomba fanao hatramin'izay moa le hoe miara misakafo amin'ny manam-pahefana eo amin'ny toerana ny vahiny lasany fa le mpanao gazety kosa miazakazaka mamonjy cyber tsy maintsy zay tsy maintsy zay le izy satria tsy manana ordinateur tsy manana connexion tena olana tsy manana connexion tsara le toerana fanaovana gazety any toerana raisiko tamin'izany hoe Fenirivesta raha ohatra zany raha tokony izy tao Fenirivesta tokony makao amin'ny RNM na TVM Fenirivesta maka connexion ainganao mandefa n'ilay vaovao vaingany ianao ve mivorety
mba tian'olo ny camion koa ka zany tsy mpampindram-bola sao dia afangaronao amin'ny kredy kredy dia marika faharoa tolotra be ny Madagasikara misahana amin'ny fampindramam-bola ho an'ny mpandraratsaka-navaka kredy dia manatona ny mpanjifa mandray fangatahany ary mandika sy mikarakara izany antsoerany laharana 020 22 397 30 dièse 11 étoile 7 étoile 2 étoile 2 dièse na ny page Facebook kredy Madagasikara mila s tsotra tsy mila mivezivezy tsy mila misahirana vetivety miaraka amin'ny kredy hafa mihitsy Neny zaho manamboary paty. Fanamboarany neny la? Oe! Tao amla tsara be Wayo! Ary mitombo be le paty nataony neny. Ye, patrosinia ane sady tsara no mitombo be. Neny zaho mbola anary. Na spaghetti na macaroni, aleo foana Rossini. Rossini ihany no tsara e. Adulti Jet Production, Sipaxio Givant, Siana Camponane, Fitme, Yonazara Tiana Camtitonti, Om Espastera Tiadana, Nisuma Ename, Onukam Simural, Nilanoa de Ofanani Fana, Ode, Adufana Tijerin, Am Ambiance Discothèque Mafana, Dirana, Real Lariage. Uai, sim! Vendredi 13 mai, eo amin'ny parvis Grasoarana. Uai, fampiseho sim, ahitana ny hira vaovao sy ny teo aloha. Iarahany amin'ireo mpilalao mozika be, mpandihy, mpiangalan'ny tsiro sy ireo vahiny maro. Première partie, Young Square. 10 000 ariary raha vidindo amin'ny aloha, 13 000 ariary raha eny an-toerana. Partenaire, New Vibes, Ivanco, Les Nouvelles, Alliance 92, CUA. Uai, sim, vendredi 13 mai. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Pipi aloha zay le larana dia efa tadidinareo moa le tenin'ny zotono raha iny hoe tsy miteny anarana orinasa anaran'olona manjary misy aza malonana hoe kakazo koa mpanajana reny no anehoantsika hevitra misy traduction amilay be ty nava monsieur manampony ry badakama hoe eo ambany vahoan'ny teknôlôjia arakajy mirindra andraso aloha resiko sorotako fa lasa monsieur manampy na mian'izay kopatana monsieur manampy eo ambany vahoan'ny teknôlôjia arakajy mirindra zay le sous l'emprise ia teknôlôjia arakajy mirindra tena mahay le monsieur manampy ty fa tena misaorana izy anao sady mahay mihira koa izy io misy fisaorana tolotra aloha ty dalana eny izy am'izao mianr DJ makasitraka manokana ny monsieur Olivier Mivady fa saika tsy tangataty aly dira tsy nitondanareo zareo monsieur Olivier ny tsara fanahy ika na monsieur Olivier misy mpifara koa amilay reny sy monsieur Olivier karanganareo tena izako makany ome mipitika fono mihitsy dia kopatana koa dada tosihatra sy ny tosaoly ao ambotsiry ao fa saika adinika eny Merhaba Toko. Salama Toko. Salama. Manaje. Manao anao pasteur. Atsika ny fatanany tompo amintsika pasteur. Mino fa eny afantao. Soma tsara mihitsy. Ia pasteur?
Antso. De la presse, hein, Liberté. Ie, marina tanteraka zay mbola afaka mamerina miantso pasteur fa aveo raha zay teny pasteur zay be dia be ho any zavatra azo resahana indrindrandrindra mahakasika n'ity asa fanaovan-gazety betsaka za zany tena samy tena mila tonga dia fiofanana ny resahako mila fiofanana tena mafy be ny mpanao gazety fa tsy hoe mandehandeha ry ananina ry dia vetivety eo dia lasa mpanao gazety vetivety zay le izy za manokana efa tany ankoatra ny fianarana izay raha tovinao any am-pianarana dia mbola mila satria miova isan'andro ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety mivoatra isan'andro fa tsy le hoe le anaty amin'ny 2002 mbola aty amin'ny 2022 ie pasteur mahomby asoanao an-trano koa zay pasteur dia zay nitompitsika amin'ity tontolo andro ty ho aminao anie ny tompo io rehefa inona ny azo avoaka ny vaovao dia rehefa inona ny tsy azo avoaka ny vaovao rehefa vaovao marina pototra le sy mapototra dia azo avoaka fa salama finoana radio mangataka amin'ny pasteur koa hitondra goty raso toko rasoanao ahoana anie bedibedesika kely eo izy ny bedesina zany soko zany angamba sady manararoatra merina n'ilay mpandaran'ny mpitaona ho amin'n'ity ho an'ny maki satria dia maika loatra ny namakiko azy teo fa dia le izy hoe makisa na maki na maki zany mpanao siramamy tanàna lehibe anio amin'ny telo ora tola folakandro dia izy famonoana
Iny tompo. Tena Andriamanitra moaly dia misy ihany nanao safidy ny anohy ny asa toy ny mpivarotra ohatra ny fety rehetra mazatra ohatra fety rehetra moaly angety tsy fety fianarana ery amin'ny misy mpira zao anatra kosa efa nikiziny azafaitsika rehefa ya monsieur Lanty efa mianatra tao manao nareo miaraka tompoko sotra sotra tompoko eny tompo sotra tompoko pelaka ay felaka zafady felaka It's felaka mampalahelo le izy zany tany amboalohany a dia fahafahampo zay avy amin'ny ireo niantso satria manko misy hoe antsona le izy de manome manolotra vola ohatra minimum mana reconnaissance zany a ny tena marina Honora le hoe felaka aloha tsy haiko mazava zay tena mahatonga an'le hoe felaka felaka tamaina de niova taterina lasa hoe takapenina sy mifreno tena felaka de hoe solo fanontena ikeko indrindra fotsiny ngamba de karazana ohatrany hoe solon'le frais ho an'ilay mba hoe mpanao gazety tsy hoe tsy nandray mandray karama ara-dalàna mpanao gazety ka manana ny karamana izy fa hoe amina raisina hoe solona frais fotsiny le izy tsy faritany ny solona frais iny tompoko ny famoahana sy ny tsy famoahana ny vaovao zany miteny an'izay ninninona amme solopireno na tsy amme solopireno ny vaovaonao matoy tonga eo mpanao gazety aka vaovao de mivoaka foana sy tantaraina foana le vaovao fa misy fotony hoe indraindray arakaraky ny organe de presse kosa hoe sao de tsy mety aminay ny mamoaka an'io satria ny vaovao tamy eo de tsy maintsy mbola miaraka de ny anao anatin'le hoe conférence de rédaction ny conférence de rédaction manapaka hoe sao de manahirana lesy ny mamoaka an'ity vaovao ty de am'izay fotoana zay nge ty lasa endrika kolikoly inona ny endrika kolikoly raha ohatra hoe vaovao tokony avoaka fa nanome vola lay tokon'le vaovao za manokana za manokana ale raisa eny tompoko io salama tompoko salama tenena fa menanao mpanomponao eny tompoko maheno maheno anao afaka miteny enao raha ohatra hoe tsy miheno amin'ny radio raha ohatra hoe afaka tsy miheno amin'ny radio aloha de mba tonga de mitenena mihitsy de amin'ny telefona no miresaka lasisy mieno azo ny bandakama ohatra za zao hoe misy lalana mahasosotra ty lalany ty salama roa sika roa ty avetoizany manao any mpanao gazety zavatra efa hitatsika zany ka fahitatsika zany de direct koa maly rehefa aveo
Mankasitraka tompoko. Satra tompoko direct avy hatrany mamaly RDJ no teneniko satria nitononona hoe teto amin'ny RDJ toko dia malalaka amin'ny mpanao kasety. Sady tsy mirona atsiny tsy mirona roa fa mijanony eto ampovoany. Ity ny vaovao navoaka ny fitondram-panjakana, ity ny vaovao an'ny mpanohitra, tsy manakorontana saim-bahoaka ny vaovao avoaka fa arahana araka n'izay tokony amoahana azy. Mazava zeny. Miraba tompoko. Calme be ka. Calme tsara kosa izy teo hoe. Calmos be ato fa sady mitsikitsiky miany ihany ara dia mety ohatra hoe misy enombo be raha rivo indrisy. Tosy drary ato manahirana ko. Fahalalana. Farany farany ambany palahelo palahelo le midefile le ambany ery velom zay moa zany izy marina mihitsy aloha zany sady tena mahakamo otizako le izy raha ohatra ka tsisy miantso raha misy miantso etapahana lasa tonga any amresaka kolokolo le izy zany raha ohatra ka hoe misy lalana anankiray zao a amboarin'ny olona anankiray olona andeha hitsofoka any amin'ny tanànany azonao ka miteraka olana am'le lalovany ohatra dia lasa miasa mpanao gazety le ray dia manome vola an'le mpanao gazety io raha voay amin'ny mihitsy ohatra masositay be io salama tompoko ay fanamariana kely zareo ho anareo le miantso sy le memena kely hoe le hoe tsy maheno an'gôty le mitaraina moa zany fa tsy hoe memena tsy maheno an'gôty amin'ny direct dia tsy mandeha amin'ny direct zany miantso telefona sy neny gôty fa maheno nareo amin'ny radio amin'ny direct zany tsy heno feo direct atao anaty Facebook sy YouTube. Facebook izy niantso ihany zany io zany hoe niantso ny mpiantso sy gôty hafa mivelany tsy elo rehefa ohatra zao raha jerena amity fa tsika eno atao anatin'ny direct miaraba tompoko miarabe ie salama ianao na kely fotsiny nefa raha tokony izy efa manana frere zareo a fa mety possible hoe bandekama hoe
misy olona te hankalaza ny tenany, misy olona te hankalaza ny tanànany, misy olona te hankalaza ny quartieny, te hankalaza ny orinasany, de miantso mpanao gazety. De misy vola aloha fifanarahana mihitsy zay. Efa somary maka endrika fifanarahana ara-barotra indray zay. Salama tompoko. Marhaba tompoko. Mamena ny araba, ohatra ny efa teo ihany ngamba ny feo. Lasy izy. Lasy izy ny androny toy rehefa dia taiza motsika ny tapaka teo, misy manany ihany aho eto mena solona freo mipandekama ka zay le izy ka pandekama sy mila zaka manamboly. Salama e. Ya mahinanao. Tain'Andriamanitra tompoko. Yo, sotry matsanga e. Rahasoa tompoko de miaraba an'le namana anankiray ihany koa nitovy anniversaire tamin'ny honora hony izy fa mba hanaovana kopatanana kely ho any nainany aina rakotomanana fa tsy rakotomanana. De ho antsika mpamaky gazety ihany koa zany mila mijery tsara satria raha ty voalazany Argent ty zao le hoe tany amin'ny 2002 tany zany misy gazety namoaka hoe noravoain'ny polisy ny bazary tao Tomasina. Salama tompoko. Ay le izy diso frappy barazy. Manao ana. Inona? Raha afaka miteny mafimafy kely. Mangalatra telefôna angatena. Denena mafy. Tena mangalatra telefôna angama. Telefôna napafotsy fe. Telefôna nonas. Izy koa. Zay mafy anao. Tenena mafy lesy. Salama tompoko. Allô? Nakaiza? Kopatana amboly. Lasy izy. Le hoe manombotsaka hoe ambarako teo hoe solona frais zao koa ny zavatra misy indraindray. Fa manina moa no mena frais zareo. Arakaraka le toerana na le tsy io nge oatsy. Za zany za hoaza hoana manokana zandry kely tateo aoriana. Za zao taona raha ny tena ny fotoana ny voako fianarana mampanao gazety anazy zany jereny de tany raha ny zatra antenele ramose teo zany hoe tao am'le ministère teo. Allo salama tompoko. Arakarany. Zay angambany. Engany ave. Manino fa tsy nitenen'le zoky anankiray teo le ramose anankiray teo hoe tena hoe mametraka mihitsy hoe raha tsy zao tsy mamoaka an'le vaovao zay. Mivoaka le izy fa azafady Larisa. Mivoaka le izy fa kely. Salama tompoko. Miarabe.
zay aloha tsara misy ara amizareo reo tsy malama vava mihitsy fa malama orona. Mila tena mila fianarana ny olona diplômé en communication médiatique mialatsiny fa tena zay ngamba no tena mirona makany amin'ny asa fanaovan-gazety. Ny tany aloha tany voaingana mantsy vao tena nisy ny fianarana mampiofana sy mampianatra ho tena ho tonga mpanao gazety fa tany aloha tany dia zay rehetra nanao ny tontolo ny serasera na ny diplômé en communication. Fampiofanana ihany koa ny fiofanana tena ilaina be manamarika ile fianarana izay nataonao fa iny fianarana iny fotsiny tonga dia hoentinao eo amin'ny sehatry ny asa somary manano mbola tsy ampy ianao. Eny tompoko. Salama tompoko. Salama tompoko. Velomany. Afaka miteny ianao. Ahoana? Afaka miteny ianao e? Eny tompoko. Izay ve? Mendany? Misy chanson? Tsy miandany ngamba ny tentenana. Aiza ianao zany fa ratsy be ilay fifandraisana. Miafina koa zany mihaino telefona miafina. Mety le olona miasa ngamba ndray dia mivoaka kely eo ivelan'ny birao andry-zalahy eo. Arakaraka le fahatongavan'le vaovao sy fampitana an'le vaovao. Satria na zao tsisy tenena fa tsy rugby tsy milaza mihitsy izy hoe atletisme. Ena zao tsisy afaka tsy tenena sy nitatatra andravoainga tsy nanana tsisy vola azo koa amin'izany mba dia mba hoe fampandrosoana an'le tanàna e. Ny tsy azo avoaka nge le fantatra fa tsy mariny. Zay ny tena izy, zay ny tsy azo avoaka. Aza manao mampalahelo. Aza mba manao olona zany kosa. Sondra veloma e. Tsy eo moa zany ny papabe fa saika ambany tany mihitsy hoe anikotrana. Tena anikotrana ve tena hoe anikotrana zay mihitsy. Satria fahalalana hanikotrana moa hatramin'izay dia reny tontolo mangazo hoe voakatsaka e nirajaona ve mba mihinana hanikotrana. Zay ny atao hoe hanikotrana. Fa teoriana ke misy hoe mikotrana mandeha manao fanatanjahantena. Mikotrana indray zay tsy fantatra raha efa no amariny akademia malagasy zany hoe hanikotrana sy mikotrana. Fa misy tsy mikotrana nefa mihinana hanikotrana. Le hoe inona le zavatra ny tena. Refetsika mba hiresaka kely ny resaka taxi be fa zavatra tsara indray. Le hoe sasana foana. Le hoe misy manina ny asa fanaovan-gazety le hoe resaka solopireo io zany fa za kosa aloha na izany na tsy izany ara miantso ny namana. Miantso ny namana le tena manimba ny asa fanaovan-gazety. Ohatran'ny eo moa fanombana an'io. Lay tonga eo maka vaovao. Tsy fantatra hoe mpanao gazety n'izy ianao. Fa dia tonga eo ianao dia maka vaovao dia hoe misy fandeha amin'ny vety dia rehefa tsisy fandeha dia lasa ianao manendrika very mao ny bany. Za zany tena atsao le asa rehetra. Lasa zay le izy. Tsy mercenaire fa tena tonga dia mahitsy be zay fiteneny anaty foza. Zay le fiteneny anaty tontolo. Tsara ao anaty misy sehatra io mpandeha kapa ve mahita nefa inona daholo vatika tsy mitovy rehetra ataonao kalina beto reto. Mafantatrao fa sarobidy zany norme dans repas zany. Mampiasana amin'izay kaly beto manara-penitra. Mitovy mandrena zavatra tsara ho an'ny tanàna.
Orchestra sy ohatran'ireo ampiara-peo aminy palais sport Mahamasina manomboka amin'ny 300 akandro. Réservation 20 000 ariary, 15 000 ariary, 10 000 ariary, billet 8 000 ariary. Ivoaka ny anatin'ny romaine tapakila rehetra ao amin'ny super musique analakely. Partenaire média RDJ, sponsor officiel PHP. Événement live prod. Visca, batterie mateza sy matanjaka. Visca manomboka ny 32 ka hatramin'ny 200 ampères. Visca hitanao amin'ny toerana rehetra. Visca eto tana sy manodidina. Revy milay be iarahanao amin'ny Samuela sy Rabosa. Samuela sy Rabosa ao Antsamanitra ny alahady vavalo ny volana May manomboka amin'ny 2 ora sy 60 tolakandro. Amin'io tsika miaraka ankafy ireo vazo milay rehetra hatramin'izay. Itapakila dia vazonao tsy faina eo amin'ny hekitara ankaditapaka amin'ny vidiny 2 alina ariary, Reza 2 alina ariary, VIP 3 alina ariary. Revy milay be Samuela sy Rabosa ao Antsamanitra ny fahavalo ny volana May. Piara-miasa RDJ. Ry Malagasy Pray Tanindrazana, ry fiangonana malala manoloana ny fizahan-toetra mianjady amin'izao firenentsika izao. Aretina, loza, fahasahiranana samihafa. Andeha isika hivavaka ao amin'ny firenentsika. Fa hoy soratra masina, raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohatra antsika. Aza matahotra mino fotsiny ihany, fa Jehovah iato anareo, va ianareo kosa angina. Andeha mitraka ny atsika eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny sampana fifoazana, ny komity 50 taona ny safifa. Dia manasana ho tonga amin'ny fiaraham-bavaka lehibe izay atao amin'ny asabotsy fa 7 volana May ao amin'ny Kolezioma Matsinjobe. Ny maraina mandraparivon'ny andro isy vavaka sy asa sy fampaherezana, toroteny ho fampiorenana ny fonao, hatonga anao ho mpandresy ary ny fiderana goavana hotron'ny rao mpanakanto ara-pirajan'ny tsara. Ho avy ao ny ampifity Koraita Christophe Ratem GM3 Riza Rakoto sy ireo mpanakanto maro samihafa. Ny asabotsy fa 7 volana May ary ny fotoana tongava ianao fa ho aminao ny fandresena. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra masiso tompoko lahy sy tompoko vavy. Rivotra masiso. Rivotra masiso. Andriantsika foana moa zany vahiny tonga dia tonga aloha eto izy. Alao tsy tenena sambatsamba. Miarabanao iadiny. Tsy tenena sambatsamba tonga aloha e. Miarabanao dia miarabana rehetrarehetra ato dia miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana izay maromaro mihitsy ny ankomiditra mivatana. Any tsy mandray ianao. Mame dia raitsy na magamy izy zany e. Zao vao hitanay dia sara ty fa 7 taona fandarana. Atao andriry ihany ny afatra. Riry Rivaldo. Makasitraka antsika rehetrarehetra. Makasitraka antsika rehetrarehetra. Dia resaka fampifanana moa rehefa tonga eto ny tena fa efa rapitso. Manomboka rapitso le izy. Rapitso fampifanana momba ny akogasy sy ny akofakana nofo. Zay ny antony tena iakarana satria efa tongotra le fotoana dia amin'izay fotoana izay misy ampitsahivana antsika tsara ho anareo le mandeha SMS anatina Facebook sy ny telefona reny. Roviana tsara moa le izy roviana ary mba tsy ahatonga anareo hoe efa vita le izy vao hoe roviana indray. Dia zay no tenenana manomboka rapitso fampifanana izay ho an'ny eto Antananarivo io. Dia ho an'ny rapitso larobia zany akogasy akofakana nofo ny rafakapitso alakamisy kosa dia momba ny fiompiana kisoa mampiteraka sy manatavy ny zoma kosa dia fiompiana momba ny akoha manatody lava ny foie gras ary ny trondro. Ny sabotsy kosa dia ny fiompiana omby vavy be ronono dia ny trondro ary ny tantely. Fanontaniana sy mahakasika ny bitro sy ny tantely moa. Haiko ny trako ny bitro akitiny. Ireo ve azo atao zavatra madinidinika hoe zany hoe tsy mihoatra ny folo ny isany.
azo atao tsara mihitsy zany io anao tokantrano any zany le olona manao an'le azo atao mihitsy fa nefa ny olana am'izay vetivety de miroborobo be le izy de tsy laninareo atokantrano tsy de tena hoe resaka hoanina eo an-tokantrano fa omeny ery-dadana eo sasany le trondro tsy maintsy any anaty any an-tsaha tsy maintsy any an-tsaha ny trondro zany azo atao foana rehefa misy ny rano e raha ohatra raha anao manamboatra rano misy labasy ka misy an'ilay atao hoe labasy misy manao labasy lehibe fotsiny atao ohatra zao de ao ny trondro so ohatrazay azo atao zay manahoana ranona jiramamy reny tsy maintsy ajanona efatrandro farafakely ny eo izy amina toerana anankiray le ranona jiramamy ohatra anaty barika na ohatr'izay barika izy misy de zay vao le barika plastika moa zany de zay vao ampiasaina fa raha ohatra hoe rano voavany iny mihitsy no ampiasainao de maty eo daholo ny trondronao zay le maniny zany tsy teneninao raha tsy anontaniko anao le apetraka elaela aloha izy zany miala ireo karazana fanafody fanadiovana rano de zay vao ampiasaina de indray arakaraky n'le izy mivadika somary maitsomaitso zay le tenako hoe misy fanadiovana rano zany hoe misy mamorona bulle ny ao anatin'ny tobonao zany ny famoronana bulle de rano korina avy any ambony milatsaka makao anatin'ny tobonao ho anareo zay olona hoe anao famokarana zanatrondro de ny zavatra teneniko anareo fotsiny am'le izy rehefa manao an'le izy nareo de mametraka an'ireo lahatrondro sy ny vavitrondro ny lahatrondro de atao aty ambany foana zany hoe raha mikorina avy any ambony ny rano de aty fikorina farany aty ambany aty ny lahatrondro fa ny vavitrondro no atao any ambonimbony any any amin'ny fiandohan'ny rano any satria lasa manatody tsy lera ao ilay vavitrondro raha ohatra ka ataonao ary amin'ny farany ambany ilay izy de iverina kely am'le fampifanana zay atao rapitso io ao amin'ny esika tanimena le izy ao amin'ny kafetariany esika tanimena nanaovantsika azy ny felaka hoentinao dia 5,3 ariary ho an'ny isan'andro de efa omena boky ianao zay zany de efa omena boky ianao ao anatin'ilay izy dia afaka hoentinao mody iny boky iny tsy misy fisoratana anarana mialoha le izy fa tongava fotsiny alohany amin'ny 8h30 maraina de rehefa tonga ianao alohany amin'ny 8h30 maraina de voaray foana zany ianao ao amin'io fotoana io ny zavatra rehetra teknôlôjia rehetra am'izao fotoana zao de miasa ao anatin'ny fampifanana io zany hoe misy ny video projecteur manazavanao aratsary misy ihany koa ny fanamafisam-peo ahenonao any zavatra rehetra zay mitranga eo de eo ihany koa moa boky izay efa hoentinao mandeha iny fentiko zany iadiny efa mahita marina hoe tena misy fiatraikany be zay fiofanana nomena zany fidonany any amin'ny mpiofana zany misy fiatraikany be le izy ny voalohany aloha ahitana hoe fiatraikany amin'le izy de ny fiverenan'le olona miofana fanondroany amina zavatra hafa zany hoe raha nanao akoho gasy izy teo aloha tsy le akoho fakana nofo ohatra zay atao rapitso dia ny fiofanana manaraka mety hoe afaka ray volana izy na afaka 2 volana vao miverina fa fantatray zany le izy hoe ity satria ianao mimpandray olona sotr'izay de fantatra ity le izy dia miverina indray izy amin'ny manaraka iny fa manao resaka momba ny fiompiana kisoa indray izy afaka elaela indray izy miverina fa manao zany hoe matoy izy zany miverina misy traikefa efa nety nataony teo aloha de miverina izy maka traikefa vaovao ho an'ny fiofanana vaovao satria zay za miteny foana moa hoe rehefa mandroso ny anankiray dia iny mandroso ihany fa manampy hafa le hafa ianao ao anatin'le izy am'izay fotoana zay mantsy mba tsy siny le hoe tonga de vola be dehibe indray miala ao anatin'ny posinao raha hanomboka zavatra anankiray de za miteny foana fa aza tonga de manomboka zavatra be dia be izany tiako lazaina amin'io hoe tonga de ampiditra akoho gasy ohatra tonga de 100 isa 100 isa fa raha akoho gasy izy de ampidiro any anatina 5 ihany 10 farafabetsany raha akoho fakana nofo izy dia 100 ihany atao farafabetsany raha ny akoho ohatr'izay koa ny akoho fakana atody
zany hoe aza manao zavatra tonga de be fa mba hitanao any fivoarany am'izay fotoana zay mantsy mivoatra to de fivoarany ao anatina fotoana fohy fa raha tonga de be io ka marariny ray de fivoarany anaty fahafatesana vetivety zay zao ny akoho zany fiompiana koa raha de misy fiofanana fa mainka lisy ny fiasa gazety fe de tsy hanaraka fiofanana tsy maintsy misy ko ranka misy formation ary misy formateur avy any ivelany mihitsy le gazety na koa le manao gazety misy formateur avy any ivelany mihitsy ke tonga eto mampiofana ohatrany anay zao de misy an'izany ao aminay ao mampiofana mihitsy le avy any ivelany ohatr' zao fomba fanaovana ilaina mihitsy zay le izy de zay no ilazako amitsika ary ny zavatra anankiray tena manao tena fa milalao telefony zany any le teny farany ihany no enonao de zay mihitsy manamarika fotsiny fa hoe présent eto manamarika fa présent eto hitako etsy fampifanana koa ny tsara am'le miofana de zao voakajinao daholo ny vola mivoaka ny aposinao satria raha ohatra ka zao raisitsika fotsiny ny akoho manatody lava dia 500 grama fotsiny de fa ampy anatodizany ao anatin'ny ray andro fa raha ohatra tsy fantatrao zay de menao 300 grama izy de very fotsiny lasa tainy fotsiny ny ankoatran'izay zay le antony iofanana zay zavatra mandeha par grama mihitsy mila mividy fandanjana ianao zay mihitsy le izy io na ny ataontsika andranao hoe anao iopy akoho fakana nofo de io koa mitombo isan'andro ny fatra sakafo omena azy raha vao mihira de mamalina reo alatsa balance tsisy ny hiry le lika tsy fantatra naverina le hoe alatsa balance iny alatsa balance tsy zay de ny zavatra lazaiko amintsika ihany koa ny anisan'ny tsara hoe mahomby fahombiazana tsara ao anatin'ny fiompiana zay ataonao de fahaizana misafidy ny rasy ho ampiasaina misy nareo nakosona ny akoho na ohatr'izay misy rasy ny ngany hatramina rasy ta de eo koa zany le hoe ampianariko nareo zany mividy akoho gasy io opiny io satria mantsy be de be nareo miteny aty amiko hoe oraltine aiza ny ahitana an'le akoho gasy akoho zao hafa le akoho piady hafa ny akoho piady fa le akoho gasy ho ampiroboroboana ao an-trano ny fomba fijerenana izy io de ohatran'ny fijerena leo lehilahy atsika lehilahy vehivavy eny an-dalana tonga de tsika am'zay le izy maninona anao tonga de makasafo be mantsina tsika lehilahy vehivavy eny an-dalana mahita vehivavy eny an-dalana de zao le somary mivelabelatra mahalasa mason'ny olona kokoa de iny no jerena zany hoe vao hitanao eny an-tsena izy de somary ivaiva zay izy fa tsy avo be akoho io jerena fa tsy le eny an-dalana nentanentana zany le akoho zany hoe somary ivaiva izy dia ny izy somary mivelabelatra zany hoe somary mirerajeraka somary ngezangeza kokoa iny fijerena azy de na eo amin'ny fitombenany ao raha jerenao de somary hitanao mivelatra kokoa eo iny izy maro atody izy amin'iny ela vao mijanona manatody fa le akoho gasy re zany afaka atao manatody lava ihany koa ve tsy afaka misy ny karazana akoho gasy izay tsy mijanona manatody mihitsy de sahirana be indray ilay tompony hoe ahoana ny anaovana nyty mba janona anatody fa hikotrika am'izay de nitorevitra aminareo fotsiny hoe rehefa ao anaty fampifanana nareo nomena hoe izao indray ny fomba fampikotrehana an'io rehefa tsy mety mijanona manatody mihitsy ilay akoho misy indray matratratrany ataontsika hoe efapolo atody any tsy mijanona fa de manatody tsy mijanona fa manatody le akoho aka iny arako gasy fa maika efa le akoho fakana nofo fakana atody angera ngaty misy hatrany amina hoe 10 tsy haiko na 10 volana izy na 10 herinandro mbola manatody foana tsy mijanona ohatr'izay de ohatralaka ihany le vodin'le akoho amin'ny fa izy io koa mba ahafahanao mahafantatra hoe ino arany tsy ampy an'ity akoho ako ty no fanaiky bodry zareo
misy an'izay izy io dia lasa mandeha be ny vodin'le ray tsaingohan'le ray tsaingohany amin'ny vavany io tsaingohany amin'ny vavany io dia na ny lohan'ny sasany na ny elatra ny sasany ana dia ny akoho moa rehefa mizatra menamena kely dia manaitra masony dia tsaingohany dia miara mitsaingo keo daholo izy rehetrarehetra maratra be mihitsy ilay ray andao ialdiny io ento hoe aiza zavy ny fotoana ny an'ny anatanterana zay fampiofanana resaka akoho sy ny kosoa zay eny ary ampitsahivana antsika raha fa manomboka rahampitso alarobia ny fampiofanana ka hatramin'ny sabotsy izao dia rapitso alarobia fiofanana momba ny fiompiana akoho gasy sy akoho fakana nofo ny alakamisy kosa zany hoe raha fakapitso io dia fiofanana momba ny fiompiana kosoa mampiteraka sy manatavy ny zoma indray zany amin'ny zoma zao dia fampiofanana momba ny fiompiana akoho fakanatody na akoho manatody lava io dia eo ihany koa ny foie gras ary ny trondro ny sabotsy kosa dia ny fiompiana ombivavy be ronono ny bitro ary ny tantely ny toerana anaovantsika azy dia ao amin'ny kafetarianeska Antanimena zany hoe midina ry amin'ny vavahady ambany ianao tsy misy fisoratana anarana mialoha tsy misy fisoratana anarana mialoha fa tonga alohany amin'ny valora sasany maraina ianao ny saram-piofanana ho an'ny isan'andro misy fa misy olona magataka ialdinia hoe tokony mba ho isaka miakatra zany ianao dia manana zavatra kely toro ay kely ho an'ny piopy za efa milazan'izay foana dia efa nilazan'izay teo tamin'ny momba ny trondro hoe rehefa mampiofana rehefa manao reproduction moa zany na hoe mamokatra zanatrondro ianao dia ny renitrondro ataovy any amin'ny fiandohan'ny rano dia ny lahatrondro ataovy aty ambany fiafaran'ny rano amin'izay fotoan'izay tsy manatody tsy lera ilay trondro amin'izay fotoan'izay zany fa rehefa ohatra ka maheno amin'ny fofon'le lava any ambony avany ao anaty rano ilay trondro vavy aty ambany aty dia manatody izy kanefa tsy ao lehilahy dia ny trondro vavy dia simba iny atody iny satria tsy mety ho fohy iny misy masony mantsy io atody io dia raharan'le trondro lahin'le spermany iny dia mikatona avy eo ny fampanatodizana trondro dia tsy maintsy atao somary ivaiva ny rano mafana kokoa zany le rano rehefa eo satria iny no mana fohy an'le trondro avy eo ny trondro vavy anankiray dia lahany anankitelo no mitondra azy farafahakeliny ny lahatrondro anankiray rehefa tena hoe ho ampanatodizinao le trondro vavy dia somary votsiranao zay ny sperman'le trondro lahy atao anaty sio samborona mihitsy izy dia hitanao maso eo mihitsy fotsiranao trao iny kibony dia misy fotsifotsy mivoaka eo dia ataonao anaty iny spermany dia ataonao anaty rano iny ao anaty sio karohanao tsara ao dia avy eo ataonao anatin'le dobo fampanarahana azy mba hanaitra kokoa an'le trondro vavy iny anatody dia rehefa avy eo ny sperme ve manaraka mipetaka amin'iny le atodin'le tsy mipetaka amin'iny fa ny misy indray ireo karazana fipetrahana atody misy manao anjavidy misy manao tsikafona misy dia eo no manatody ilay trondro vavy eo amin'le na anjavidy na tsikafona na zay tianao anaovana anazy zany dia rehefa hitan'le trondro lahy ireo le atody fa voapetraka le trondro vavy dia eo ambon'iny amin'izay indray le trondro lahy no mandefa ny sperma dia avy eo mikatona le mason'le tsy mifampitady io fa ilay trondro lahy fotsiny tsy avelany ala lavitra n'le fampetrahana an'ilay atody ilay le trondro vavy fa dia kotabainy foana anatona an'le tsikafona na le anjavidy apetraka ao eo dia eo izy mandraraka an'le izy ka raha ohatra ka ny toerana metra-panatodizana ao an'le trondro ka toerana mamotaka be dia zareo rehefa anatody dia le tairin'le trondro lahy foana anatona an'le fanatodizana ilay trondro vavy dia mikorotandrotana be ry zareo mivezivezy be dia lasa miteraka manjofo le izy dia miraraka eo ambonin'lay atody le vovoka
dia mikatona le maso dia iny lasa tsy foy ilay izy. Dia ohatran'izay le zavatra ataontsika. Ny fanamaranako azy fotsiny dia any Fianaratsoa ny 17 sy ny 14 ny volana. Ny 17 dia ny fiompiana akoho gasy sy akoho fakana nofo dia ny 14 ny volana andro sabotsy io dia ny fiofanana momba ny fiompiana kisoa mampiteraka sy manatavy zany ao amin'ny lapany ankizy mbalapaiso ambony no anaovantsika azy io. Ny laharana finday afakatsoanareo 033 50 740 06. Sotra Yaldini. Tsy maintsy tiany amin'ny fiakaranao manaraka fa zay mba otrany fofoinareo maimaimpona kely avy zany. Natao zay zavatra zay ny antony anaovanay an'ity mba hoampy ny ara-tsakafo eto Madagasikara. Dia alefa le izy aloha dia efa manao daholo tsika na ataontsika hoe mbola tsy le tena matianina ary. Akoho fakana nofo atao an-tokantrano mety eo mihina isan-kerinandro. Ratsy be mihitsy goty. Sianaka amin'ny bonne année. Miteny nga Jean-Claude ty. Tsy maheno. Olona fakana nofo. Amin'ny kapeny zany ny tontolo fangazety na ny corporation ny fanao gazety dia tokony mahatsapa an'izay satria andro lehibe ny fomba fifampijerena mifampijery dia mifanoro ao anatin'ny drafiny fanaova-gazety ihany koa nahatonga le tele misy diso be dia be reny. Za aloha mahita hoe diso le misy dalo 14 matiny jolay misy jolay matiny eo reny misy zavatra be dia be diso dia ny structure zany misy manoratra dia misy misorata dia misy correcteur zany hoe mamaky zay no asany. Za efa correcteur tamina gazety soratra anankiray nandritra volana maromaro zany hoe alefandrareo mail any amiko le rédaction amin'ny teny frantsay dia za manao correction ny fanitsinana izy. Zany zao efa zava-dehibe ihany koa nefa eo amin'ny ny gazety dia any amin'ny olona mpanome vaovao any amin'ilay olona orinasa sy le resaka drafitra sy sapanara reny koa reny koa ndraindray no manavaka ihany koa safidy hoe ianona ihany anay amin'ny rianina anay ny gazety ny vaovao nivoaka amin'ny riany. Zany efa mitsotra eto ary mpanao gazety bandekano angamba mahatsapan'izany diso ihany rangaty ny olona mieritreritra an'ireny. Ny antony dia izao tsisy mahalala tena gazety be mpijery sy be mpamaky sisy izany amin'ny ankapobeny. Misy gazety antsoratra be mpijery be fa any amin'ny pazo mipiba tsisy mijery. Efa sondage amin'ity oroko ity zany. Nefa le mpanao piba mieritreritra an'izay hoe be mpividy be ity dia ho hitan'olona pibako. Antsoratra ny raisiko ohatra fa misy koa moa zany ny télé manao vaovao izy dia feno tuba be any anatiny. Publie reportage moa ny fiantson'le hoe misafidy misy fandovola dia atao ohatran'ny vaovao le izy. Dia rehefa atao ohatran'ny vaovao le izy nefa tadidrareo tsara le film gasy le ao anatin'le film tsy haiko andao marikily iny. Hitako iny. Izy mianaka dia ianao ka apiditra DRTL misy izay tao anatin'le tantara mokajy loatra le terena be le izy. Azoko tsara le tianao ampitaina. Amin'ny organe de presse kely bandekama tsy fahampiana moyen no mahatonga anareo tsy afaka mandeha lavitra tena mandalo. Journaliste d'investigation dia marina mila vola. Anka rehefa vakiana ny gazety dia le vaovao eo akaikin'le rony eo ihany afa mandekama zany fa misy banda miantso ao resy mba omeo vaovao le siafa zany tsisy nafle ary ato. Dia miantso an'le bandy fosiny misy vaovao ihany raha ohatra aloha teny naraniva fa tsisy. Ina zavatra mifanga tena tsapa ihany le bandekama zany hoe tsy hoe fanotrita alipelaka mahatonga le gazety anoratra ngezany akeo. Zay manko le zavatra tsy voateniko teo fa atao hoe sensationnalisme zany no amarana le resaka fanaova gazety. Eo moa bandekama ho anamarina izana raha zay le lohateny gazety hitanao le manaitra be ala ino sady ratsy
fampifamita izany alahino hitanareo any dia tsy famalito tamin'ny namako zokiny dia alahionona be le izy zao nefa nyteneko rehefa magazety na mail na whatsapp na mp afaka mananontany anatatỳ ange ianareo hoe afaka mananontany ny hevitra ny ianareo hoe afaka mananontany ny marina momba ny zavatra ny ianareo hoe fa dia alahionona le izy iso manontany akory fa dia hoe fivarotana gazety mantanjona atao anatin'le izy kanjo moa tsy dia misy akory be le izy fa tsy maninona tsisy dikany le izy tonga dia tohizako amin'ny fampisehoany mianta ny amin'ny fafito amby roapolo ny volana me ny andro zoma zany izy io manomboka amin'ny 7 ariva ny vidim-pidirana ho amin'izany dia 10 sy 4 ariary ohatron'ny mamina mialy rova ary tahiry andriamanoro ny larantarobia fanareo mandro toerana satria izao efa misy tapakila sady dia ny 034 29 164 42 na 034 08 420 21 mbola tsy tapitra sianaka mibonane miaraka amin'ny fanahy dia jijiaril dia ode le izy fa tsy ode efa raitsany larisaka efa tsy nataony tsosy izy mafa iny volana me zao e am'zoma zao am'sivoralina eo amin'ny espace dira tsy adany zay fidipidirana ray alina ariary 10 i silo vendredi 13 toy ny mahazatra etsy amin'ny ikagara ny sorano ajanao ny toy ny mahazatra ye satria efa fanaony foa ny vendredi 13 io dia vendredi 13 ny silo amty dia eo amin'ny karany sorano ny vendredi 13 mai izao manomboka amin'ny 7 sy 13 minitra alina ny tapakila dia fahazonao tsy faina ery amin'ny akory tanjombato ery amin'ny vidiny ray alina ariary raha zao ianao dia mividy fa raha amin'ny andro ny fampisehoana kosa ianao no mividy dia 13 000 ariary ny tapakila iaraka iantsehatra amin'ny silo amin'izany ry youngsker ry mialy ry donatron izy ty trompé io ihany koa ry DJ Ashman le izy fa tsy mbola manana kely anyjakatiana amin'ny fahatsivy amby roapolo ny volana me ao amin'ny palais des sports Mamasina fampisehoana ny 30 taona ny ankarany antsehitra ny tapakila dia fahazonao jifaina sahady etsy amin'ny super mozika etsy analakely etsy nefa nanomboka tamin'ny ny tapakila ho an'izay njakatina izay fa dia misokatra ny fividanana ny tapakila aza tiany koa le fampisehoana amin'ny sabotsy zao misy fampisehoana antsika na irahana amindraraitra belawika riana maravo sina rabedoro lanjababainina etsy amin'ny on stage sonerana ny sabotsy fahafito volana me izao manomboka amin'ny 2 ratolakandro on stage sonerana ny réservation ny njakatina adiniko foana ho amitonina nyty numéro ty dia afaka tsonao ny 034 aizandray le tiana lean'lizy teo 034 alefatsy aloha fangasitrahana ho amin'ny busy vasakosy vato izy ty nentin'ny olona tao anaty mendrim-piderana be hony zany le chauffeur sy le réserveur any amin'ny tripandekamy zany miditra busy ianao dia ozy izy hoe frais anao madama azafady tompoko dia misaotra tompoko rehefa marain'le izy ianao dia rehefa hiala ianao dia moramora so maratra sady andrasana foana dia tsy mba mijanona ela be amin'ny areony izy fa hoe andaontsika andehsika fa maika ny olona chauffeur madio be izy mitsikitsiky sy manajam-pandeha firarintsohatra ny avoky ny vavany dia mametaka badge izy so fianatra izany ka tena taxi be fitateram-bahoaka moa ny réservation ho an'ny njakatina dia afaka tsonao ny 034 36 339 37 miala amin'le fitarainana be foana lava fitarainana moa misy foana amin'ny ataon'ny taxi be ay ve zay vao azoko ela be zany tsy taxi be ary dia tena hoe misy kotara zao vao nitantara tamin'novina zavatra ratsy vao maly nahitanika misy bakely fotsifotsy maninona zay hoe mandoha vola indroa ela eto la dia miala zao ny andray bus linasy eo amin'ny 70 ans ho any nosy avaratra dia misy ry zalahy tsy manaiky rehefa sabotsy misy ny tena manao an'izay fa eo sabotsy ianao ny sorony dia indray izy mampiditra olona vaovao andeha hoentina nosy avaratra kanefa tsy manana raha ny fifanarahany amin'ny fanjakana amin'le izy
eto misenta taona mandrapatonga any amin'ny sy avaratra tokony izay sarandalan'izay tokony eninjato raha tsy diso eninjato ariary dia nefa le olona ho nisorony zalahy eo atapitseny eo rehefa sabotsy no anaovan'io an'izay fitaraina zay eo indray izy miantso vaovao nefa le olona efa sahirana ihany amin'izao dia amin'izay zany lasa misalovana ny asan'ny sabotsy namena fotsiny lasa misalovana dia mahazo frais anankiroa izy zany la dia lasa mahazo vola anankiroa manina frais lasa mahazo frais anankiroa izy zany frais zany hoe lasa mahazo sarandalana anankiroa le likamatsy tsy vanireo tsy vanireo lasa mampalahelo le olona satria efa sahirana eo zany le olona zany raha hoe hoany anosy avaratra dia aiza mandray eo amin'ny seto antoanina ihany azonao dia ariny rehefa tonga izy dia manaiky dia miala ve le olona eo sabotsy le olona misy miala fa rehefa ohatrany manao fa beloha ihany koa manao fa tsy erika fa manao beloha ihany hoe tokony izy azafady raha mise makaiza moa ty za tompoko andeha hoany aiza ianao andeha hoany anosy avaratra ay izy ny andehanao izy dia moa zonga ny avaly anao eo tapitsena ihany io eo sabotsy tapitsena ihany io tsy andeha zany eo nindretra zalahy mampiditra vaovao saika mpanao an'io ny taxi be rehetra misy moa zany ohatra raisiko ohatra zao ny vato misy ny manao an'io miala fa ny vato lereny dia talata maty any eo talata maty izy anala an'ilay olona tonga eo talata maty dia apiditra le olona vaovao eo indray tena tsy mety zany tsy mety zany zavatra tsy mety mitsy zany manina saziny zany polisy eo tsy mba afaka miteny an'ireny ny tompona andraikitra afaka toroana vaony izy no samy teny tena sosikevitra ny coopérative rehetra ary mana mora mpandeha rehetra mamelaka izy ndray zany tsy hoe mena felaka le boby zany rary tontolo andro mafinaritra ho antsika rehetra dia manao fety inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala mijaka nefa rehefa iny nefa nata olona alasina hitanatana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no marina vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana Masana ny tontolo-piainanao